mpianjera dia hitsangana ao anatin'izany zay. Jesosy mamindra fo aminay menakavy reto. Angatahako ny rano Jesosy andrakotra nyity fotoanandroany ity. Tononoko ny rano Jesosy anadiny feo ny fetreretanao. Atonga anao tena iaona amin'Andriamanitra. Aoka fanamasinao, ianao iteny, ianao ampahery, ianao agnelagnelanana anay, amoandray ny ara-pananay. Misaotra Tompo ao, mitenena aminay amin'ity hariva ity, fa vonona ny aino anao zay. Raisinay ny hery sy ny fahefana, ka na inona Tompo asan'ny maizina, manelingelina, na mivantana na ankolaka. Ravanay amin'ny anaran'i Jesosy zany, miala tsy manan-kereto. Zay karazana fanaratsy any amin'ny tontolo ara-panazy mibaiko ny fiainan'ny olona, ambarako fa mitsatra ny asan'izany, ambarako eto fa asa maty ny asan'izany. Misaotra Jesosy. Sanato amin'ny lanitra ny tanao dia averenay fanamasinao, manatona anao aho, milanao ny fiainako. Raha eo mandrosoa ato anatoko ianao. Jesosy Kristy eo, ianao no Andriamanitra manomboka androany, ianao no tomboko. Ny anaranao Jesosy no andonga lehany lo alika rehetra, na eto an-tany, na any an-danitra, na any ambany tany. Amin'ny anaran'i Jesosy mandresy aho. Amin'ny anaran'i Jesosy regle ny problemako. Amin'ny anaran'i Jesosy mahery aho. Misaotra Tompo ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ndo ity tanana mafitsika samy mahazo toerana antsika rehetra. Alleluia. Arabokely le olona akaikinao, miarabanao za hoe ry mpandresy. Ataovy serie tsara boka anao mivolagna anazy. Avereo ndray mandeha miarabanao za ry mpandresy. Amen. Ary mba tena inonao ve fa mpandresy le olona arabainao? Tahiny Jesosy arenao e. Miarabantsika rehetrarehetra tonga soa eto Ziona. Dia sady mba gnontany kely olona akaikinao zova amin'ny olona aketo reo hoe mba nitao aminao e. Mba gnontany izy. Izy bako problema adinontsika. Asa raha maro loatra raha mampiasa loatsika. Adinonao eky le mba hitogna nama. Tahiny Jesosy ianao. Dia rehefa tsara fa raha mba manao effort ianao mba mitogna namagna, ho izy fitahina ho raisinao. Azy magnana menina fa mba mitahoma. Tena fitahinana izy satria agnisan'ny zavatra ny matimatesany Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia mba hamonjy fanahy. Ka raha mba miditra ianao agnatin'ny listan'ny olona miray vision amin'Andriamanitra, andeha hitona mpanota mba hibebaka, ho avy aminao ny fitahina. Ary ho tahina hatrany anenao. Ny lesontsika amin'ity hariva ity dia hoe Andriamanitra momba anao. Maninona hoe Andriamanitra? Andriamanitra momba anao. Izy io manko rehefa agnisan'ny zavatra tsy tsapantsika fa lehibe ingeny fitiavan'Andriamanitra atsika. Amen. Tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra anao. Nomeny anao gratuit raha jiaby. Masoandro gratuit, oxygène gratuit. Ary raha ny eloka vitanao dia efa tsy tokony hitsangana ntsony ianao io, fa mamindra fo aminao isan'andro Andriamanitra. Tianao Andriamanitra lasanabavy. Indreo ozy izy ny Baiboly ny fitiavan'ny Tompo atsika, fa fony mbola mpanota isika dia efa maty hamonjy atsika Kristy. Anao le mbola tagnatiny fahotana, anao le mbola maditra, anao le mbola amin'ny fiainany zao tontolo zao, anao le mbola tegna tsy fantako hoe nagnino ianao, maty namonjy anao Kristy. Mila tsapanao zany ravana hoe Andriamanitra ne ka tianao e. Amen na. Eo indrindra no resantsika androany makasika ny hoe Andriamanitra momba anao. Dika zany Andriamanitra miaraka aminao. Andriamanitra tsy mandao anao. Andriamanitra tsy mahafoy anao. Ndraindray misy frazy averintsika mivavatsika ho antsika zay efa elaela nanompoana an'Andriamanitra. Dia ndraindray ianao rehefa misy fangatsiatsiahana dia ozy ianao hoe mety niala mihitsy angamba don spirituelako. Mety niala mihitsy angamba niositra ato anatiko. Averiko eto mba ho tsapanao fa Andriamanitra rehefa magnome zavatra tsy magnome zavatra tsy fohifohy. Zay mahatonga Baiboly miteny hoe zay tahiny Jehova dia voatahy mandrakizay. Agnisan'ny fomba nitahiny Andriamanitra anao ny existencenao, ny fisianao.
afaka napetraka quelque part tagny anao tsy natao tambony tany teto fô Andriamanitra hoe manana programme zaho andeha alaiko igny vehivavy igny alefa agnaty kibony mamany dia izy aveo manao an'izao manao an'ity manao an'ity ohatran'izany koa ny lehilahy matoa ianao lasa olombelona eto ambony tany misy programme n'Andriamanitra fiainagnanao io mila tsapanao zany mila hitanao zany ary mila ekenao zany amen ary jerevo tsara fa rehefa nagnamboatranao Andriamanitra nasiany fanahy ao anatinao nasiany aina ao anatinao ary nasiany vatana ireo zavatra anankitelo reo dia agnisan'ny zavatra tena hoe mila ainao ny micomprendre sy mikolokolo anazy mba vitanao ve zao ny mikarakara ny fanahinao ndraindray tsika mivavaka be fa tsy équilibre lasa ohatrany hoe mitanila mitongilagna ozy le fitenenany tsy équilibré ao ny sasany raha vao manomboka hoe lasa mpivavaka dia lasa sarotin-draha ny sasany rehefa hoe mivavaka dia tsy te hiara-monina amin'olona tadidio fa zany olona mivavaka zany dia olona omban'Andriamanitra dia io Andriamanitra miaraka aminao io te hisy manifeste naiza naiza agny amin'ny fiarahamonina misy anao agny zany mila n'Andriamanitra dia amin'ny alalanao no tonga an'izay Andriamanitra zay ho fantatra agny amin'ny quartier-nareo zay ny mission-tsika kristianina amin'ny alalanao tokony ho fantan'olo misy zany hatsaram-pagnahy zany tsy zany ndraindray fa tsika mpivavaka no hitan'olo ratsy-am-pagnahy hoe mi-existe angeny ratsy-am-pagnahy nefa tsy zany ny tokony asehonao fa ny hatsaran'Andriamanitra ao anatinao tokony ho hita manerana ny toerana rehetra andehananao amen ary io Andriamanitra atsika io dia tsy magnary atsika zay ny mila jerevanao koa misy fotoana ny ara-tsaina satria nametrahany saina agnatinao mba voky ve ny sainao voky inona ny sainao mba équilibré ve nao ara-tsaina sa ara-panahy foana ny vatanao mba équilibré ve nao am'izay vatagna zay sa hatramin'ny vavahagna dia tsy makarakara vata sasany moko dia fa ho any an-danitra foagna izy namba maimboeliky tsy manana fotoagna amin'izany izy fa na fotoagna vavahana ny tsy ampika la ino ndraiky ho nandroagnandroagna izy teteky tsy makarakara vata ny sasany ake io mbola akanjo nataony afaka maly izy ataony ake fa raha tsy hitan'olo foagna olo tsy tragno raika aminanjy ke ny sasany ake io za tsy miresaka n'le hoe ny raha vaviniasa dia namantegna ty fa ho anao zay mba libre tsara nefa tsy makarakara vatagna tsy normaly olo omban'Andriamanitra zany tokony modely tokony misy zavatra mampiavaka azy fa mahatonga atsika indraindray tsy makarakara vatagna dia tsy équilibré tsika iverin'ny sasany fa rehefa mivavaka zany dia raha mandongalitra foagna dia atao misy kitro mihitsy lohalitra io misy koriavagna ny ara-tsaina mifameny reo tainy Jesosy ianao ary izany ny atao hoe fahombiazana amin'ny fiainany ny atao hoe fahombiazana dia ny fahaizanao mampiasa ny herin'Andriamanitra amin'ny tontolo ara-batana ara-tsaina ara-panahy ro zavatra telo reo mila hainao mampiasa herin'Andriamanitra agnatin'ireo ara-batana ara-tsaina ara-panahy fa tsy hoe ara-panahy be anao nefa tsy hainao aby mampiasa herin'Andriamanitra zany amin'ny fanahinao tsy hainao aby mampiasa herin'Andriamanitra zany amin'ny saigninao ndraindray tsy hainao aby mampiasa zany herin'Andriamanitra zany amin'ny vatagnanao avy reny bitsibitsina ny olona akaikinao io hoe misy Andriamanitra ny hoe agnatinao koa hoe alleluia zao foana ho any tadidio fa na i Jesosy nampianatra antsika ny vavaka raha dia nasainy namerina le vavaka hoe rainay eo zay any an-danitra zany hoe te hampatsiahtsika Jesosy fa zasy anao dia zanaka ataovy amen anao io zanak'Andriamanitra dikan'izany tian'Andriamanitra anao tiany anao mety tsy tiany riavanao anao fa tian'Andriamanitra mety tsy tiany vadinao anao fa anao tian'Andriamanitra mety tsy tian'olo mpiara-miasa aminareo anao fa anao tian'Andriamanitra
mety tsy azo azon'olo amin'ny quartier-nareo ianao fa anao tian'Andriamanitra. Alleluia. Efa nazavaiko anao fa ny ankamaroan'ny olona raha ny fiainana eto ambony ty tany ty no akatsika ohatra ny alliance amina vady mbola azon'olo foagnany. Firifiry moa no mandeha amin'ny tribunaly magnafoagna ny alliance mampivady. Fa ny alliance mahazanaka tsy possible. Ka raha tegna tsapanao sy ekenao ary maharesy lahatra anao fa tegna zanak'Andriamanitra ianao, dia ho hitanao fa tsy azo sarahana amin'Andriamanitra zany fiainagnanao. Ny tegna zanaka tsy azo sarahana amin'ny ray aman-dreniny. Mety mifindra toerana fa io tsy azonao ovagna zany hoe zanak'Riano ane izy io papanjare lasa fianaran-tsoa dia fa niova papa izy io. Non. Mety nakagny Diego papany, mety nakagny ampita-dranomasina papany, fa i papany papany fô. Tongava saina ataovy milentika tsara agnatin'ny finoanao fa ianao io dia zanak'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fotsiny fa Andriamanitra tianao. Andriamanitra miaraka aminao. Andriamanitra mamela ny helokao. Ary Andriamanitra mankatianao mihoatra noho ny fitiavana zay rehetrarehetra fa misy. Alleluia. Ary ny tenenin'ny Baiboly zany hoe fa ny zanako sy ny asan'ny tanako izy dia avela ho adidiko sy andraikitro ihany. Ny zanako sy ny asan'ny tanako. Anao ane zany. Anao zanany. Ary anao asan'ny tanany. Adidiny sy andraikinao. Io tenin'Andriamanitra io moa raha vagnazavakiana foagna fa iaigno. Anao zao ny andro rehefa mifolo tsy azonao famakagna hoe tsy mifolo zany. Mba magnanova tsy haiko amin'ny firy lera io. Samia mba mijery montre. Amin'ny firy lera anao ko. Dia azo famakagna vao. Satria zay ny fahamarinany. Tahiny tompo ianao. Ny zanak'akoho na taritina ganagana raha tsy ganagana zany agnaran'ny akoho fô. Dotran'izany, ianao raha olombelogno, zanakanao zao koa teraka, mety nomena agnarana foagna izy zaza fô i titrany olombelogno. Sa tsy marina zany. Vao teraka ny zaza raiky dia efa olo. Fa tsy ndesigna am-bavaka, ndesinareo am-bavaka. Vao 4 heures de temps na tiraha, ndesinareo am-bavaka. Mbo agnino, mbo ho lasa olo. Na dia vao 5 minutes na tirahany fa olo io koa mbola velogno. Ary olombelogno. Tahiny Jesosy ianao. Ka raha tegna nandrany Jesosy ianao ho tompo sy mamonjy ny fiainanao, zanak'Andriamanitra ianao. Alleluia. Zanak'Andriamanitra. Dia ndana rehefa agnambady jerevo ny fanaon'Andriamanitra. Zany raha mila ianaranao. Raha tianao ny présence de Dieu hiaraka aminao foana, naizanaiza tsapanao fa miaraka aminao foana Andriamanitra, mianara ny fomba n'Andriamanitra. Ary ny olombelona tsiraray avy tonga eto ambony ty tany ty dia nametrahan'Andriamanitra zavatra fady. Raha dika amin'ny teny frantsay dia hoe interdit. Ohatran'izany koa ny osotra. Raha anao zao namen'Andriamanitra osotra, raha anao zao namen'Andriamanitra don spirituel, dia misy interdit miaraka am'izy. Reto raha tsy azonao atao. Tsaroko tsara meloha ny antson'Andriamanitra anahy ho pasteur, dia nanao karazana formation fohy, dia aveo nisy formation lava, dia nisy araiky tegna gidragidra be zay tegna nahenoko narary hoe ahoana ty. Dia nampahitany tompo zavatra tamin'izay, anao ozy izy hoentiko lavitra fa ireto ny zavatra fadianao. Azonao le izy. Dia ny olo tsy raikiraiky ohatran'izany daholo, samby amin'ny condition napetrak'Andriamanitra taminazy. Misy interdit. Vakio ny Baibolinao fa i Samson nometran'Andriamanitra interdit Samson. Ohatran'izany hatrany reo olona zay fantanao hoe nanana izy anazy tagnaty Baiboly, napetrak'Andriamanitra tamin'izareo foagna ny interdit hoe ireto ny zavatra tsy azo atao manoloana ny don spirituel. Jereo fa misy amintsika reo tamin'ny mbola kely, na tsy haiko hoe tamin'ny fahatanorana sa tamin'ny fotoana mbola nianatra, magnofo, mahita raha fô, fa nisy fotoagna igny zavatra igny tsy hita. Nisy fotoagna ohatran'ny tsy nahita zavatra tsony ianao tamin'ny nofy.
Ny fotoagna ohatrany tsy niresan'Andriamanitra tsony anao tagnatina fahitana sy ny sisy. Satria ny antony nikitika an'le interdinao anao zay. Meda be ny olo ohatran'izany. Za pasteur taloha tamin'izaho mbola sekoly alahady tamin'izaho mbola zanohony tenga le nirehetra ndeso am-bavaka za. Igny le ndeso am-bavaka igny fogna atorony anao. Fa izy le nantsinika tsy atorony. Tsy ary misy olona edy ohatran'izany. Tsy haiko raha nazo anahy fa take fogna za afakasa. Tsy tianao tantaregna izy iny eky nisy fotoagna nandeha boaty misy intelo lasy te. Tagny nefa le interdinao. Azonao tsara na tonga ny Abela mora kely tamin'ny Kaina namono anazy. Nandeha tamin'ny toerana tsy nahazatra anazy izy. Azonao? Satria Abela dia voalaza fa mpiompy. Zany hoe resaka élevage ny tegna nataony Abela. Fa i Kaina ndraiky mpamboly. Mitarity ny Kaina izy ndao tsika andeha agnaty toerana fambolia koa tagny namonoany azy. Marobe ny zavatra maty amin'ny fiainanao, na ara-panahy, na ara-batana, na ara-tsaina. Misy karazana fahasoavana zay tsy active tsony aminao zao satria misy interdit nitouchénao tao. Samy mba mandinika kely. Jerivo tsara fa nisy fotoagna anao mba nitahin'Andriamanitra. Regninao mihitsy karaha mba nety raha jiaby. Fa nanomboka anao nitouché an'le interdit dia nanomboka teo ny korosofahana ny zavatra rehetrarehetra. Fa na izany na tsy izany tiako apetraka aminao Andriamanitra miaraka aminao foana. Fa anao no nametraka hevitra na misaraka anao taminazy. Zay voalazan'ny Baiboly. Ny elokareo izy no hevitra. Ny fahotanareo no hevitra mampisaraka. Izovinao nagnano hevitra io, anao ihany. Izovy nametraka n'io hevitra io, anao ihany. Sasany mametraka hevitra amin'ny alalan'ny zavatra jeren'ny masony. Sasany mametraka hevitra amin'ny alalan'ny zavatra henon'ny sofiny. Sasany mametraka hevitra amin'ny alalan'ny vatany io mihitsy. Nataony fitaovana ahafahany devoly miditra tao amin'ny fiainany. Tahiny tompony ianao. Andriamanitra androany hitahy ianao. Kandana riavane mba jerevo kely. Melony faranany ty taona ty. Miveregny ianao ny fitiavana voalohany. Ahereo ny fitiavam-bavaka. Ary efa niresahako anao zany. Raha mbola azonao atao mba manova fanamby mamaragna ny ty taona ty ao anaty fahamasinana. Tanao vitsy kely nagnano ministry mbola te hagnadary izy amin'ny réveillon. Ia. Amen sa tsy amen? Anao mbola tsy magnano fogna izy satria 24 décembre anjareo no fa mipetrapetraka. Io ravagna amina fiainana andavanandro indrindra amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra mila mametraka ianao fanamby. Tsaroko nisy fotoana zay mba tia magnontany olona za taloha tamin'ny mbola école biblique zay tamin'izay dia magnontany namagna. Anao maro za adiny firy anao mivavaka. Tegna mba magnontany ohatran'izany mihitsy tegna zasigna raha fomba tenenao adiny firy. Le olo mba fantako zany mba mirehitra. I boka hita fogna olo mirehitra fa tsy karaha anao mitsilopilopy io. Dia mba agnontaniako zany le olo mirehitra regny. Mba tenenao amin'ny olona akaikinao mirehitra edy rô io vo. Dia tonga dia mba nanontaniako izy. Adiny firy ho anao mivavaka. Sasany miteny adiny roa. Dia miezaka za magnano adiny roa sasany adiny telo. Agnontany ndraiky koa za iranina hono magnano zao. Anao adiny firy anao mivavaka. Sasany miteny adiny efatra. Anao za ataoko adiny 5. Ya, manao fanambika le. Satria tsy misy olo mahombohombo fahatany zany amin'ny fiainany fa tsy maintsy misy zavatra ao ataony. Misy secret ao. Ny olo mahombo rehetrarehetra, ny olo tahina rehetrarehetra, ny olo intelligent rehetrarehetra misy raha ataony ao. Ohatran'izany koa ny olo bado, ny olo dindery, regny olo badraodra regny, ny olo kamo misy raha ataony ao. Zay mampimoehy mihitsy. Agnisan'izao le volagniko iny raha ataony tsy mahandro izy.
iny raha ataony tsy alany volovolon-kely kananjy kajiny koa fo tsara raha manjary avadiky chiffre dizy ohatra moa ko regny lazany misy mividy e ony mbo kajikajigna ko misy raha ataony ka mba agnontany hoe olo akaikinao ino zao raha tega ataonao misenigna tainy Jesosy anenao e tain'Andriamanitra ho anao e mamanova fanamby avany dia rehefa angatsika matetika tonga ny fotoanandro lahady sasany lady mandregna foana izy mivavaka inona zany zao mampiavaka anao amin'ny gentilisa ino zany zao mba mampiavaka anao amin'regny olona tsy mivavaka mitovy fanare regny mba mandeha koa mandregny mamonjy lamesa amineniny izy mitovy foana nare nefa anao vao misy Israely tsy ambiny hany moa karaha teny masiny farany heny tsy ambiny tapako amin'ny anarany Jesosy olo mivavaka lady mandregny foana i anao raha tia omby misy zavatra mila ataonao zay tsy ataony hafa anao magnano azy fa tsy hoe tia hita fiainana miavaka nefa tsy magnano raha miavaka tsy possible da nagnontaniano ny ankizy manala fanadinana fa misy amin'iregny dia tegna tsy matory maraina mihitsy azo konony zay tambany volo zay tamin'izay malaza atao agnaty kovety zay no ny tongotro za tamin'izay baravana tsiaka fa fitsitaka bodikana marina zany e dia malaza anao amin'iny mazoto mianatra mihitsy ahony dia atao agnaty kovety ahony tongotra i dia mamaky leso nefa raha ialaka 19 amin'ray mandreny fogna tegna marina zao za va mandeniky raha regny izy regny zao misy raha tsy amin'ny plasiny eto fra ea atao agnaty rano andro mitelo mandregny tongotra anao ndraiky atao agnaty rano tainy Jesosy ianao misy zavatra atao hitanao a mampiavaka ataoko hoe samby jeune fotsiny ohatra samby tanora même âge mampamiratra sy mampamiratra ny anankiray dia ny zavatra ataony dia ataoko hoe génération anankiray nareo misy raha nataony ary raha mahafantatra olo anao promotion anao fa tafita no ianao aza mitady raha marobe magnaody e framason hoe ka manahita sogno anao tsy manalaka ko zany anga mampanjary tsisy nahanitra olo jiaby dia voly koa zany ko zany raha mampanakarena olo magnano framason tsy nagnano dolo marolo jiaby mbany voly re mariny raha volaniko anao zany e olo jiaby andro ke tsisy tiotaraiky zany tanao matonga olo misy mangala taola igny maregny lazany raha izy tsisy mividy za mba vinagnotany olo miambagny fasagna re izy manao za mbo marigny me misy mividy zany rô pasteur tsy mbo zay heky marô zga dia mbal voalohany ko nanjary navadiky sifry azonareo izy misy olo zany miniminy foa vao mahita olo mba tafitafita kely rema raha tsy magnaody rema raha tsy magna ko hainao marô zany mampanjary tsy hainao nagnano voalohany fa matony olona mahavita zavatra miavaka no ianao misy zavatra ataony fa tsy ataonao dikotena fatakarana dikotena fahazarana dikotena fomba fisainana fomba fijery tain'Andriamanitra ianao ho vao kely fazavariagna misy amintsika reo nge tsy nenandroso fa neny emotra e sao dia anao variagna tsy nenandroso fa neny emotra manomboka tsy problème aminazy tsony tsy mivavaka fotoana dia matory fo manomboka tsy olana tsony zany tsy mandeha am-piangonana zany manomboka tsy problème aminazy tsony ny manota manomboka tsy problème aminazy tsony tsy mamonjy fivoriam-bavaka ohatrany mety fo ary raha vao volombolagninao dia fikaran'izany lelany dare zany le olo tsy azo volagna fivavahana dia volombolagnagn'olo nandra tsy diroko amin'ny fiangonana hoasalahy
général mihitsy izy amin'ireny karazana vognavonkevitra reny. Tainy tompo ianao iverenako kely lesitsika mombanao Andriamanitra. Ka zany fomba an'Andriamanitra zany mila mianatra ny fombany ianao, inona ny fanaony, ino raha tiany, ino raha nasainy ataonao. Zany raha mba jerevo zany. Ka ho anao zay mba tia hita an'izany atao hoe révélation n'Andriamanitra, tia tsapa, tia expérimenter zany Andriamanitra miteny aminao zany, mamaky Baiboly. Mamaky Baiboly. Fa be da be aminareo reo nefa ela be Andriamanitra titeny aminao fa anao ka mamaky Baiboly. Zany agnisan'ny exercice raiky malaky be. Aza mandigna metran'olo tagnana fa ndana vakio Baiboly. Fa akao izy miteny aminao. Satria ny Andriamanitra sy ny teniny araiky fo, tsisy hafa. Ary izy efa nilaza fa indro izy efa nomeko voninahitra ny teniko mihoatra noho ny anarako. Misy voninahitra Andriamanitra agnaty tenin'Andriamanitra revany. Vakio Baiboly. Mba manaova fanamby isan'andro vao mifoha maraina anao mba mamadia Baiboly. Plasin'ny Baiboly anao tovy ambony lompandriagna. Télécharge Baiboly agnaty telefone. Arazo atao mienoto teny matetiky. Tain'Andriamanitra ny anao. Vakio Baiboly. Manaova entraînement koa fa hiteny aminao Andriamanitra. Hiteny aminao Andriamanitra. Iasa amin'ny fiainanao Andriamanitra. Asa miandry raha marobe aby fa miaza mamaky Baiboly. Ary anaovanao anazy ataova amin'ilay tegna regninao hoe azahoanao lesona. Misy monko sasany agny amin'ny Malaky agny ndraiky izy mamaky be rô. Fanigny izy agelagelaka. Mbo te hiezaka izy mamaky Baiboly fa io badia ndraiky nivakiny voalohany. Anao raha mamaky Matthieu toko voalohany zany dia rana dia razamben'ny rana, razamben'ny Jesosy, kakolahin'ny Jesosy, dadivaviny. Ke amin'izay anao tsy hainao aiza ilay sambory. Fa ndana mamaky amin'ilay tegna hitanao hoe ato. Fa miteny amin'ny alalan'ireo avan'Andriamanitra. Ary aza atao tsatopiso, efa avy nahita raha tamin'izany ny olo. Tsy nody hono vadiny une semaine. Dia izy efa zatra mamadiky Baiboly atao nkitsapaka regny tompo. Tsy nody aneny vadiko hoe miteneny amiko dia nisokafany Baiboly. I raha iny sokafany avy tao, i Jodasy lay nagnanton-tegna igny no hitany. Hoe ary rehefa afaka zany dia nananton-tena izy. Andriamanitro! Dia sakiny ve aozy. Eny, aoka tsy ny sitrapoko ny ataoko fanenao. Manaiky ny fitondranao atompo. Inona ny tokony ataoko e? Ko saka. Sokafany koa sendra le Samaritanina tsara fanahy. Mandehana ozy dia manaova toy izany koa. Tsy amin'izay mako karakory. Satria nataony ankitsapaka. Aza atao ankitsapaka. Fa mivavaha hoe fanamasino. Mba tarito za, mivoana le teny sahaza. Te hiona aminao za amin'ny alalan'ny famakiko ny teninao. Dinganao manokatra. Fa tsy maintsy misy zavatra miresaka aminao fo agnatin'izy koa. Amen. Alléluia. Investissement ngeza be revana no nataon'Andriamanitra ho anao. Tsy raha moramora ny vidiananao fa ain'olona nalatsaka. Ran Jesosy nalatsaka mba hamonjegna atsika. Donc zany manana ny valeur ny atsika reo. Dia zay mahatonga amin'ny Baiboly miteny hoe firenena ozy nataoko solonao. Firenena. Alohan'Andriamanitra zany misy pays agny rava to zay anao. Tsy haiko raha mba efa nidininao zany. Firenena nataon'Andriamanitra solonao. Ary rehefa nazavaiko anao koa fa 3 999 000 ny olona velon'Andriamanitra ho faty mba hivelomanao. Azonao zany fandresenao zany 3 999 000. Satria 4 millions anareo niaraka tonga avy tan-danitra. Fa araiky fogna nanjary olo. Araiky.
Mba imagine zany ianao na izôvy andeha hifaninina aminao, na izôvy hiady aminao, anao io fa niavaka letra vitagna. Tainy Jesosy any ianao. Asa matahotra. Miatrikady anao fa anao tsy resy. Ary problème andalovanao tsy mamaragna tantaranao io. Fa natao amola volagnanao mba ho lasa vehivavy lehibe, ho lasa lehilahy lehibe, fa Andriamanitra eo akaikinao foana. Amen. Zany mahatonga anao mbola velona igny. Ary voasoratra agnatin'ny soratra masina zany, zay mbola agnisan'ny velona ozy dia mbola azo antenaina. Mbola misy espoir. Teninao amin'ny olona akaikinao zany mbola hoeny misy espoir maventy be hoe. Anao hoe espoir ny fiangonana to. Olo tsy tonga mivavaka viomagna iby magnano amen. Avy aoregniny ray mandeha, anao espoir ny église tsika akato hoe. Olo tara vo tonga imbo espoir. Avy regny teneny ray mandeha, anao hoe antenenay atao am-piangonana to. Amen. Dikan'izany mila prison foana ianao. Olo tsy magnano ampafolo karenao ny espoir olo. Olo milefa. Olo magnano bene mipitsika io. Kofa misy vola tsy mandeha mivavaka. Rehefa voataha izy magnano bene mipitsika. Are tsara nagnano dola magnano zegny mbola hely. Kofa mahazo igny milefa. Za ody ndosika boligna ana. Dia ohatran'izany ny akamarona kristianina. Avy ireo nyteneniny hoe anao ne hoe ilainy Jesosy amin'ny asa ty e. Amen. Amen. Ka ny olona managna ny fanamasina manomboka eo izy miavaka tanteraka. Ka raha tsapanao, hitanao fa ao aminao misy fanamasina, hiavaka anao. Fa mbola tsy mampiavaka anao, mbola tsy fantanao raha zay. Mitovy tamin'le aigle nitaritina akoho. Nisy mpiompy anankiray ndray andro nalaka todina aigle nampikotrehina akoho. Rehefa foy le aigle dia nanao fanaony akoho. Kasikasina tamin'ny fotaka, milalao rano maloto, mihinagna bozaka, orne fizy aigle. Tsy fantany mihitsy hoe aigle izy. Ka be da be amintsika ireo tsy fantatsika mihitsy hoe zanak'Andriamanitra ny antsika. Tainy tompo ianao. Nendray ianao tsy tonga saina mihitsy hoe misy hery magaga ao anatinao ao, misy fahasoavana. Fa nda lasa ianao mbola manao ny fanaony zao tontolo zao. Mitovy amin'le aigle manao ny fanaony ny akoho. Mandeha mamonjy boaty ny akoho dia magnano koa ny aigle. Magnano tsy mandrimandry ny akoho dia mbo igny koa ny aigle miaraka tsy mandrimandry aminjarika eo. Tsy matory. Mandenga ny akoho dia mandenga koa ny aigle. Fa so ihany ray andro avy ny orana. Dia izy niondrokondroka igny nahita molotro nazy tsy mitovy amin'ny molotro akoho. Masonazy nakariny igny jereny ry misy aigle mitovy taminazy, magnino zaho tsy magnembagna. Nanomboka teo izy tapa-kevitra zaho izy mbo agnembagna. Ka anao hoe zanak'Andriamanitra. Ary tsy vitany hoe zanak'Andriamanitra fotsiny ianao fa Andriamanitra miaraka aminao. Alleluia. Miaraka aminao ry avan'Andriamanitra. Ka manomboka androany miteza ianao mba hiavaka. Aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Raha misy namagna kamo mivavaka, aza zany nataonao modely. Misy olo mangatsiatsiaka, tsy zany ny tokony atao modely fa nitanjotsika ho any an-danitra. Raha misy olona hitanao fa lavo, aza magnano sary lavo karaha ananjy koa. Fa mitsangana. Raha misy olona hitanao fa kivy, ketraka, tsy zany no natao modely ho anao. Fa mandroso foana mba ho tonga ny amin'ny faratampony ianao. Alleluia. Ary ny olona managna ny herin'ny fanamasina dia mazava ho azy inévitable ny fandrosoan'ny fiainany. Raha tsapanao fa miaraka aminao ny herin'ny fanamasina. Alleluia. Satria ianao raha vao managna an'izany atao hoe herin'ny fanamasina zany dia mitovy amin'olona mitondra arina magidragidra.
Ny olo manana arma tsy matahotra mandeha mivoaka. Izinao ohatra tokisany fa misy mikitiana nareo fazondraha e. Ny olo manana arma tsy azo sangisangina hoe andao vakitsika tragnony. Ka raha manana ny heriny fanamasina ianao dia manana arma. Mba somary teneno amin'ny akaikinao mba fa nampiasainao armanao io e. Alleluia. Tain'Andriamanitra ianao e. Amen. Zay no nahatonga ny Petera rehefa nasahany laza ao amin'ny asan'ny apôstôly 3:5. Ozy Petera hoe zay ananako ozy nomeko anao. Tsapany Petera mihitsy hoe nisy zavatra nanagnany. Ka anao zao amin'ny fiarahanao amin'ny tompo, amin'ny mampivavaka anao, amin'ny matitra zany hoe makristiana anao zany, mba ino raha mbo anagnanao. Maro anery avana kristianina mbola matahotra vola tsipin'olo an-tokotaniny e. Agnantsovan'ny mpiandry ndraiky. Magnantso mon père izy, vavanare la corneka, tsy pasinare rano voasy, fa nagnino, tsy pasin'olo valoroapolo zay izy ka. Anao raha tegna zanak'Andriamanitra le teo agnaty saigninao fa misy herin'Andriamanitra agnatinao. Ary voalaza zany amin'ny John 3:8, nisehony zanak'Andriamanitra dia ny andrava ny asan'ny devoly. Anao io natao andrava asan'ny devoly. Vao mitsangana anao misy asan'ny devoly rava amin'ny toerana itsangananao. Ka tsy vola tsipin'olo an-tokotaninareo igny mampangovotra anao. Sasany ary ravindeha tsy mihetsika izy fa tomagny. Barara izy. Nisy raha mahintona be zay tambany tragnonay tako nefa letsinjary fo. Zanak'Andriamanitra hono izy. Mba fantanao moa fa zany Jesosy zany anika fahafatesana mihitsy no efa resiny. Nitsangana tamin'ny maty izy. Donc tsy hangatra zany mihitsy no marana tantaranao. Samby hangatra nareo. Jesosy nitsangana tamin'ny maty, hangatra tsy maty mandrakizay. Io anefa no tompoinao. Jesosy Kristy ny anarany. Naharesy fahafatesana. Miaraka aminao isanandro sanandro. Ka manoloana n'io ady atrenao ny solution amin'io, mitodia amin'ny Jesosy. Ino hevitro hoe fô karaha fa manomboka ho tapitra tabilona ty hoe o. Azo tonga miresaka karakaran'izany amin'Andriamanitra. Dia nda napetrao aminazy fatokisananao. Apetrao aminazy fanantenanao. Na mafy be karakory raha tre. Mety tena hoe tsy hitanao zay ale. Mety fanigny tanteraka anao. Andeha ataontsika hoe anao mihitsy ny diso. Fa raha mino an'Andriamanitra ianao, ho akisaka Andriamanitra salamitsy teo io. Diso anery avana zanak'Israely na tonga andreo babo tao Ezipte. Fa mbola niasa saigna Andriamanitra nitady Mosesy andeha nagnafahana zareo tao. Ereranjareo na tonga an'igny. Fa raha tonga saina ianao amin'ny mazanak'Andriamanitra anao, zay fa tonga avantsaigna zay takina, dia hita ny voninahitr'Andriamanitra ianao. Nagnano dega maventy be le zanak'adala. Fa ny heriny saignazy. Hoe zany amin'ny papako agny zay sakafo tsy lany. Aketo nefa zaho kosoa no miara misakafo aminahy. Mbo kisoa manko fa tsy kosoa. Zay misy vignitra. Kisoa. Zany izy miaraka misakafo aminahy. Tonga saina izy ny heritreritra zaho izy herigna ka. Zany hoe ny fiainana ara-panahy dia mifamatotra betsaka mifatonga avan-tsaina. Apetrao zany question, inona ny tegna mahatonga saina anao ndraindray. Be da be mitsika ny tonga saina loatra fa misy mpamosavy zany no magnodidina anjeriky. Isam-bavaka daty fambadika anay manko misy olo misy tromba. Tonga saina loatra mitrombany anao dia matahotra. Pasteur, ndesam-bavaka fa misy fianakaviana zay, isika miditra an-dragnonay dia mifamaly fa papa sy mama. Tonga saina loatra anao ny amin'ny raha indosiny. Fa tsy tonga saina anao ny amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra anao. Tsaroko tsara, ndray andro nisy olo anankiray zay malaza hono fa mahay mamosavy. Pasteur, anao sy dia mizakazaka loatra marina an'igny fa mahay mamosavy igny. Dia zaho hoe zaho za mahay mampitsahatra famosaviana. Izova andeha mpitahorinao keo. Za ndraika aloha tsy andeha hikeky, vavako andeha karogninao e. Igny ndraika fikoragna hafa e. Izy koa tsy matoky anao sokafy vavanao, tsy sokafy ke.
fa nandeha ho rebirebenao amin'ny saingo akagny hoe mosavanao ndosy mody fognofitsy aty mandehatra aty zany tsy mandehatra aminahy zany vavako ndraiky aloha tsy asiako karoganao ta iny tompo ianao mba tongava saina manomboka androany fa tsy mandeha vidy anao io fa miaraka amin'Andriamanitra io anery avagna e natonga ny Enoka niakatra velona tany an-danitra voalazan'ny Baiboly fa Enoka dia niara nandeha tamin'Andriamanitra raha vao manomboka tsapanao fa anao mivoaka tragno iny miara mandeha amin'Andriamanitra tsy maintsy misy raha foana ndesinao mody raha vao manomboka tsapanao fa hivarotra ataonao io miara mandeha amin'Andriamanitra dia hitanao fa mampagaga olo fandehanany io raha manomboka tsapanao fa ny fiainany tokantranonao miara mandeha amin'Andriamanitra dia hita fagagana agnatin'izy io koa anao miaraka amin'Andriamanitra halleluja ary ny herin'Andriamanitra manangana fiainana magnino hoe herin'Andriamanitra mila tsapanao zany herin'Andriamanitra zany manangana fiainana za dia tegna samy expérimenté amin'izany mety satria zahay mivady zao taloha dia tegna agnisan'olo nampalahelo fa rehefa nanomboka ny gokany atao hoe herin'Andriamanitra nanomboka teo Andriamanitra nagnome zavatra be da be tegna samy lazan'izany ianao zary avana ary ny Baiboly dia miteny an'izany mihitsy hoe indro zay efa nomeny herin'Andriamanitra ho atsika ny zavatra rehetra momba ny fiainana herin'Andriamanitra voalaza koa zany amin'ny Luka 1:19 indro zay efa nomeko anareo ny hery sy ny fahefana anitsaka ny maignoka sy ny menarana ary ny hery rehetra zay anana ny fahavalo ka tsisy ampaninanareo nomeko anareo izy ny hery misy hery nomenanao eo Jaona toko 1:10 zay rehetra nandray azy dia nomeny hery mbola miresaka hery foana Andriamanitra voalaza zany anaty Baiboly ao ozy hoe fahatsiarovo Jehovahandriamanitra ao zay manome anao hery mahavory arena isan-karazany zany raha ataon'io hery io mazavabe zany revagna fa ny fanamasina manangana fiainana tsy vitan'izany fa ny fanamasina mamaha olana amintsika miteny zao moa io fanamasina io no miaraka amintsika ny fanamasina egal Andriamanitra ihany io no ny rana andeha zaho Jesosy fa irahako any aminareo ny fanamasina atsika rehefa nandray amin'ny raha komikomiky vao magnano fanamasina ao amin'ny raha mampimoe izy vao magnano fanamasina zany ohatra hoe saky mera natokana fanamasina agny izy vao magnano tsy zany fandana antsovo isaky zay matsiaro vao misokatra vavanao vao mivavaka anao mba azadigny miantso hoe fanamasinao milanao za satria io fanamasina io le nanangana ny Kristy tamin'ny maty anangana anao koa ne izy voalazan'ny Baiboly fa ny fanamasina dia nomena an'le agnarana hoe parakleto raha dika pampahery agnisan'ny dikan'izany hoe parakleto izany koa dia hoe conseiller mpanolotsaina anao zany na dia tsy dia manana idée loatra anao rehefa mivavaka anao miantso fanamasina ianao dia io fanamasina io possible manolotsaina activité ataonao agnantsovy fanamasina fa hanolotsaina anao amin'io activité io Andriamanitra azo ilazagna ny fanamasina ihany koa dia hoe intercesseur mpitondram-bavaka anao zay daholo lasan'ny fanamasina zay ny rôleny rehefa miaraka aminao zany Andriamanitra dia mazava ho azy lasa mampahery anao izy rehefa miaraka aminao Andriamanitra mazava ho azy lasa miconseiller anao izy rehefa miaraka aminao Andriamanitra manampy anao izy mpanampy intercesseur ozy izy tsika teo avocat mpisolo vava zay daholo lasan'ny fanamasina misolo vava ary mijoro eo anilanao zay koa asany daholo mijoro eo anilanao tsy vitan'izany fa io fanamasina io miaro anao anao inge be tabe ny loza fa saiky nahazo anao e za najerevy tsara fa tamin'ny mbola kely no mety nilalao antsy tapaky fa tsy nagnino
Firifiry ny olona tokony ho accidenté fa tsy accident izy satria miaro anao ny fanambasana. Ary rehefa tonga manoloana probleminao Andriamanitra tsy mody fanina. Tsy mitazan-davitra. Ino koa ity sa? Nagnino me anao? Tsy magnano an'izany Andriamanitra. Efa nagnanognano fahatany koa da tragno zaka. Hanabako da zakaigna avao. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Sy maseky izy. Hoe handrahone da mbola negnananao vai ditsiditsinao eo. Andriamanitra sy magnano koa izany. Fa mpamindra fo izy. Mpiantra izy. Mpiaro izy. Mpamela heloka izy. Be fitiavana izy. Zany ravagna ny zavatra miaraka aminao io. Ka ino mbola asanao aloha andeha izato tromba koa? Ino koa mbola andeha tadiavanao aiza misy mpomasy mahay? Aminao fa misy intercesseur, misy mpiaro, misy mpanolotsaina, misy mpanampy, misy mpampahery, misy avocat, mijoro anilanao isanandro sanandro. Ary amintsika miteny io efa eo anilanao izy. Halleluja. Ta iny tompony ianao Ary tsy mody fanina izy ny amin'ny fahorinao. Satria izy dia voakasiky ny fihetsem-pontsika. Zany ravagna-Andriamanitra. Voakasiky ny fihetsem-ponao izy. Vao iny foainao iny malahelo dia firegniny. Vao malahelo ny zanany dia misy raha mitriboka agnaty tarafony. Nagnino koa iza sa? Laha te vangain-trano manko i Andriamanitra io. Vao iny foanao zany kivikivy dia misy raha mitriboka koa izy rarafony da kitriboky. Da hoy izay, hagnino koa sa? Zany ravagna-Andriamanitra. Voakasiky ny fihetsem-ponao. Tsy haiko raha mba tsapanao zany. Mba misy fotoana venao manana fihetsem-po. Misy fotoana antsika ravagna misy raha regnitsika mampalahelo atsika agnatintsika agny. Zay tsy voatery voazarantsika amin'olona. Indray mety na ny vadinao raha tsy vitanao izaragna anazy. Zanakanao tsy vitanao izarana azy. Dia amin'igny fihetsem-ponao igny voakasiky an'igny Andriamanitra. Vakio ny Baiboly. Fa niaraka tamin'ny Sadraka, Mesaka, Abednego izy. Tao anaty laforme rehetra afo. Tsy zareo reriky tao, fa niaraka tao. Ka anao manana ny problème lazainao fa mafana io. Anao manana ny situation lazainao fa délicat io. Miaraka aminao Andriamanitra. Zany ravagna mahatonga antsika hatramin'izay tsy vao androany angenao manana olagna. Tsy vao androany angenao nitratrana problème. Fa nagnino izy regny tsy naharavanao? Satria eo foan'Andriamanitra. Ka matoa regny taloha regny tsy naharavanao, iraiky io tsy haravanao io. Tononoko tsy ho ravany eny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alléluia. Tainy tompo ianao. Amen. Vakio tsara amin'ny Baibolinao raha mba manana fotoana ianao. Fa tsy mbola nisy olona tao agnaty Baiboly tao tsy mbola nisy tolotsaina nomen'Andriamanitra ny olona ka niesy hoe zany. Fa tsy maintsy ny réussir foana. Le izy indray mety mafy. Le izy indray mety sarotra. Fa ndanange ataovy. Fa ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra. Ka manomboka androany ravana. Melohany atory ianao mivavaha. Ary ataovy tsara zay mba ampitoromaso tsara anao an-trano. Dia mba éviteo ty resaka écran ty. Satria ny écran rehetrarehetra dia magnome couleur bleu. Tanary couleur aminazy bleu io. Ny couleur bleu dia miresaka amin'ny cerveau-nao akagny hoe mila mifoha anao. Zay mahatonga antsika ndray nefa ianao vao amin'ny 12 alina, amin'ny 10 alina efa maheno couleur bleu ny fanahinao. Ny conscience-nao. Tsy mila matory fa mifoha. Dia rehefanao sasany jusque 23h mbola en ligne foana. Satria ny fanahiny ny conscience no courant hoe mila mifoha izy. Or nefa anao amin'ny efatra mandraigny efa hifoha koa, tsy ampitoromaso lava. Dia zany mahatonga anao tsy afaka eo. Satria misy zavatra tsy renouvelé agnatinao akao. Misy karazana capacité, misy intelligence tsy feno aminao satria tsy ampitoromaso anao. Ataovy ampitoromaso tsara vatagnanao. Danange jerevy rehefa anao tegna ampitoromaso tsara regninao en forme tsara. Matanjaka tsara. Ampy tsara ny énergie. Dia mivavaha.
tovy ampy fifandraisana amin'Andriamanitra azadigno za teo mamaky baiboly ao matetika io tenin'Andriamanitra dia mba manaova exercice an'le donao sendranao manana an'le exercice maminany ataovy exercice amen ataovy exercice dia agnatin'igny anao mba enoy sy zavatra regninao koa satria anao mety possible anao miona amin'olo anankiray maheno chiffre dia zany aby mila mba anaovanao étude tsara amin'ny maha-kristianina anao ino moa dikany chiffre 1 inona ny 2 inona zany 3 zany inona ny 4 inona 5 na olo tsy mivavaka mahay zegny anao zanak'Andriamanitra tsisy raha hainao resaka chiffre lazainao fa secte ndraiky kofa resaka chiffre zany zany tsy efa secte ndraiky zay or nefa etsika tsara Andriamanitra zao tamin'ny andro fahaenina izy nagnamboatra olombelona ohatra raha vao chiffre zay 1 dia Andriamanitra zay tainy tompo ianao tamin'ny andro fahaenina izy nagnamboatra olona donc zany mahakasika olombelona raha vao miresaka chiffre 6 c'est l'humain olombelona dia anjaranao zany mba magnititra tsikelikely an'igny satria rehefa ny tontolo ara-panahy tsy natao an'olo bado mila mba olo vonona andiny javatra anao vao mahafantatra satria ozy ny baiboly voninahitry ny mpanjaka ny mamanta-javatra atsika le mpanjaka volagny fa voninahitra Andriamanitra ny manafin-javatra donc zany matoa izy afen'ny le zavatra mitaky intelligence fa tsy hitanao mitsipitsipy agnarabe karaha hoditra akondro voninahitra Andriamanitra izy manafin-javatra donc zany mila olona vonina hikarokaroka vetivety zay mivady tafaresaka an'izany hoe ty asan'Andriamanitra ty mba ilagna olo mba manana intelligence fa tsy hoe lany carrière avy amin'ny tany ombanao anao dia za hagnano pasteur zay na anoratra agnarany aby tsy hainy hagnano pasteur mariny zany digna amin'izay anao igny vaky lao mandinika akory atao raha magnano za anao amin'izay fa efa hainy sasany fa miraika amby folo io andro akaizy vao hitaribavaka tsy maintsy asiagna taribavaka ty fa taribavaka fa raha mba olo mahazoazony raha hoe fa miraika amby folo lera ty avela maloha le karan'izao fa lomba toko mandiniky azonao le zay fa tsy efa hitanao zao fa lera fa mandroso ambola tsy namaky salamo any anareo salamo tenena amin'ny akaikinao mila olo mahazolon-draha hoe hitanareo Andriamanitra hitanareo Noa rehefa andeha hitesta hoe nitsahatra ve le ranonorona samy manakory tsy angidigny nalefany Noa tsy jorery fa ino nalefany voromailala biby zay nolazaigna fa intelligent sinao ny olona moko revagna raha vao intelligent miraisonne fa misy kasan'olo tsy miraisonne raha agnaty lohany fogna raha indesiny na teneninao izy tsy mety ny raha ataonao anao zany mety anao mety anao takapikagna anao zany raha volagny fa tsy mba miteny hay tsy mety le nataoko ia atoronary inona ny tokony ataoko e ia olo akato zegny raha ataoko akato tsy mety ia tsy mety dika zany ovana mazonao fa raha mba olona miraisonne anao mba mandinika ino moa zegny le tegna tsy mampetiny aninaty mandeha ovako tainy Jesosy ianao tanao zao jerevy tsara mahatonga problème agnatina sampa sasany kamo agnatao teny efa karakaraza le dirigny de hatsarany miaraka magnatao teny mba mitovy re jiaby resaka visibilité fa sasany tsy mety aminazy zany androny mafana ao dia agnatao robe aho verinao tsy mba mafana am'izany ndraikindraiky manatao costard ia mba mafana fa kory matao raha mba tiako hoe makanjo fohifohy tagnana fa mba atao lavalava tagnana satria misy olo maratra am'izy
papa atao polo fogna polo. Misy olo problème aminanjy zegny. Misy zavatra ohatran'izany. Zay mahatonga orinasa amizao na hitady gardien izy fa baka tadiavina. Mba managna basili. Kamo misy olo mbavady ko mba ataony bonjour, how are you? Jovary, mandroso. Hitady patron, andraso antsovika izy. Patron, de lasa antsoviny anao. Misy olo ane, raha anao mampiasa olo bado, ateriny amin'ny sambranao agny zegny olo mitady anao. E fiôly tonga ke anao voagagy raha nagnano akory me. Anao zany aby le izy. Ka tenena aminay ke anao azo mafanafana fogna fa mbo mila mamadiniky. Jerevy mo, zay mahatonga tadinareo za eto matetika miteny na olo mitarika zany no mila olo mba avansy. Tre hitarika olo ka le. Sasy hoe mandeha clavier reo feo ananjy hafa. Alfa mo clavier nao ralabo. Pratika vetrany. Zegny zany zao le hira. Andriamanitra de tiatsika. Izy le mafana fo be. Tsy agnaty lohany tsy miady koa ny hira ataoko. Fa izy io te olo ampiasain'Andriamanitra be de mahazo révélation be de profesay. Misy raha takigna tompoko amin'ny fiainam-panahy, amin'ny fiaragna amin'Andriamanitra. Asazonareo le izy? Zay mahatonga nasarotiny amin'ny resaka uniforme. Anao raha mba andeha hanompo ny tompo mba magnanova madio. Anao afantaragna anao hoe zanak'Andriamanitra misy pose mampiavaka anao. Mba magnimagnitra anao kilan'olo fa tsy fofonkelika anao foana fa fa izy ndraiky tegna koa nagnino fa naimboimbo fogna nagnodidigna teo. Nefa hono zanak'Andriamanitra olo mitondra fanamasy. Tainy Jesosy anenao mitodikely aminay akaiky anao manomboka androano hoe fantaro fa Andriamanitra momba anao. Hatramin'ny raha jiaby anao an-tragno ao miaraka amin'io Andriamanitra. Raha voazavatra zany makasika anao dia feno herin'Andriamanitra zay igny zavatra. Mba ataovy zany revagna manomboka androany mba ho fiainanao. Ok anao tsy atahotra hoe nisy olo nikasika anao sa nagnino. Jerevy tsara le vehivavy nitsidra rehefa nikasika an'i Jesosy. Nitsidra koa ve Jesosy? Kenteny ore olona tady itsitra nge zany rako zany nagnino mety nisy nikasika anga amizay io. Non tsy zany no nitranga fa rehefa nikasika an'i Jesosy le mitsidra nanjavogna ohatra amin'le problème. Ka raha misy olo magnano raha tsy manjary ty kasikasiky fiaignanao rava ho azy raha tsy manjary nazy. Ataova agnaty saignanao zany. Efa naveriko taminao foana ombenombeny fa ny monde spirituel de monde na fahatongavan-tsaina. Tongava-saina fa managna herin'Andriamanitra ianao. Misy falebiazagna magnaraka anao. Misy afo ao anatinao. Inonao ve zany? Ka tsy matahotra ry avana. Na be problème be karakory ianao tsy mamelanao rery zany Andriamanitra. Andeha ataoko hoe mety anagnan'olo trosy ianao tsy mamelanao irery agnatin'io Andriamanitra. Mandehana foana mitady anazy, mivavaha, manangana fiainam-panahy matanjaka fa hita vahaolana foana ianao. Na ranomasina mena ra ny sava, na Goliata ra ny daraboka, na Lazarosy maty 3 andro ara nitsangana. Mainka fa io situationao io ain'Andriamanitra miregle anio relationnabavy. Ndo hitsanganitsika hivavaka. Mba ampaherezo kely le olo akaikinao, maherezanao efa miaraka aminao Andriamanitra. Teneno izy na de nisy défaut vitanao hoe Andriamanitra tianao foana. Andriamanitra hoe magnampy anao foana. Andriamanitra miaro anao. Andao hoe hiverina amin'ny fitiavana voalohany. Andao hoe amaragna ny taona ty miaraka amin'ny Jesosy. Andao hoe amaragna ny taona ty miaraka amin'ny fanamasina. Asandrato ny feonao dia andao mba hiara hivavaka tsika rehetrarehetra. Raha eo misotranao zay.
mankasitraka ny amin'ny tianao androany ity zay nafanany ao nataminao teto, misaotra ny amin'ny tininao, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny fahatsaranao. Rehetra tompo dia tsy mitsatra mametraka ny fiainam-pananay mba iorina tsara amin'ny fivavahana, iorina tsara amin'ny finoana. Miantso anao zay dada malalo anampy anay, hitahiry anay, ampianatra anay. Te hifandray aminao foana manko zay Jesosy. Tianay mba handreny feonao foana isanandro isanandro. Tianay Jesosy mba hitraka foana zay miaraka aminao. Ary rakofanay amin'ny ranao Jesosy eo ny hoavinay, ny fanirinay, ny fikasanay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Somary tenino amin'ny akaikinao mba fantanao ve zao hoe ny interdinao miaraka amin'ny Jesosy. Raha tianao atanjaka hoe ny fiainam-pananao aza atao le interdit. Mazao toerana ianao. Amen. Asivy ty tanana mafy an'ny tompo aza dininao fotoanantsika rapitso fa manomboka amin'ny 4 ora ariva atsika misy an'le tongotromby iarahantsika aketo maray. Dia sady agnatiny moa tsika mba hiaraka hideran'ny tompo aketo. Ho anao zay mbola tsy nahazo billet mba mividiana. Izy zao mbola mivarotra billet, mba mitsangana izy mba mivarotra billet zafady. Mba mitsangana moa dia mba mitodika any amin'olona. Dia sady tenenin'ny olona hoe mividiana billet aty amiko hoe. Sasany moa mivarotra billet nefa izy aby megnamegnatra kale. Aiza billet ho lavo. Ay fa lany. Ahoana vao saika hividy? Entre tsy misy koa. Fa lany ao ne. Ary misy miteny efa lany. Guichet fermé. Izy zany le mbola misy ary mba mitsangana ry mandeha zay mbola misy ary. Regny zany mbola misy. Mba mitsikitsiky moa nary mivarotra billet reo karaha fa tsy mampite vidy billet aby. Tahiny tompo arina dia mazao tera. 10 000 ariary on le billet 100 000 les invitations. Invitation zany misy surprise ao. 100 000 francs 100 000 francs les invitations, 10 000 ariary. Dia maraigna amin'ny 4 Ariva. Zay na tonga antsika le rapitso maraina tsy nasiagna fotoana eto satria mbola mahandro tongotromby. Dia aveo hihinagna antsika maraigna fa tsy fadianina. Dia mba tongava zany manomboka amin'ny 4 fa ataontsika milamina tsara eky maraigna. Mino zao fa tsy karaha brochette igny eky. Dia mba tongava maro tahin'Andriamanitra ianao. Andao tsika agnatanteraka fanatitra. Dia tsy adiniko eto mba magnentana andreo zay manaraka ny direkta. Ndao mba hiaraka anao fanatitra aminay, ndao mba hiaraka tahina aminay. Aza digninao ny mba folo-karenanao asanao ny fanatitra ao dia hivavakantsika. Tompo, tahio ny fanatitra zay atolotray. Ankasitrao ny famafazana zay ataonay. Tahina tompo regny tanana misandratra ireny. Ary naiza naiza tokantrano manaraka anay ka mafoy, manolotra, manohana ny asan'Andriamanitra. Ho ambinina izy ary ho tahina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mandroso avy hatrany ary ianao ny avy any aoriana tonga dia mitsangana avy hatrany ao anatin'izay.